Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahazava-misaina. Ohabolana toko 7, 7:10. Ry namana manaraka ny fandarana arentsaribidy omen'Andriamanitra atsika ny fiainana mandrakizay. Be dia be ireo olon-kendry eto amin'izao tontolo izao no manombatomba izany fahendrena izany amin'ny alalan'ny tenany manokana. Be dia be. Tsy misy maharatsy amin'izany a. Zava-doza ny hoe tsy mahay mitondra tena eo amin'ny fiarahamonina. Zava-doza ny hoe fanalam-baraka anao ny fihetsika asehonao eo amin'ny manodidina anao. Ratsy dia ratsy izany. Kanefa ilaina koa ny mahay mitondra tena eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa any an-dalana, ahoana ny fihetsika tokony atao? Any am-piasana, ahoana ny fihetsika tokony atao? Any anaty fiara, ahoana ny fihetsika tokony atao? Any am-piangonana indrindrindrindra. Dia izao ihany koa, tsara koa ny mianatra ho lasa lavitra. Ampirisihana antsika, hianatra ho lasa lavitra mba ho tonga ahita izay irintsika eo amin'ny fiainana isan'andro. Tsara zany, ampirisihana fa saingy zava-poana ny fahendren'izao tontolo izao ratsy miaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra. Ireo izay mitady fanabeazana ara-tsiansy nefa tsy mianatra lesona amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra dia miasa mitady fahaizana ho an'ny tenany manokana ary tsy ho lasa lavitra eo amin'ny mandrakizay. Hitantsika amin'izany. Ilaina mahay siansy, manana diplôma ambony, licence, maîtrise, doctorat, agrégation. Tsara izany, professorat, mahafinaritra. Fa raha tsy laronan'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany dia eto tany ihany. Ary ho maivamaivana ihany. Rehefa tonga ny fotoana ialana eto amin'izao tontolo izao dia mijanona ihany koa ilay fahaizana. Fa ny an'Andriamanitra ny fahendrena dia mandrakizay. Ary io no ampirisihana antsika. Mety handray lesona avy amin'ny siansa isika amin'ireny toe-javatra ireny, saingy raha tsy manana ny fahalalana ara-baiboly mikasika an'Andriamanitra dia zava-poana izany toe-javatra izany. Tsy ho takatry ny sain'ny endry eto amin'izao tontolo izao ny fahendrena marina izay mitoetra ao amin'ny Kristy. Hany ka manao tsinotsinona ny ara-pivavahana sy ny mandrakizay ireny olona ireny. Be voninahitra mandrakizay ny olona izay miantehitra amin'Andriamanitra. Ary izao koa ry namana, na dia ny olona tsy nahita fianarana eto amin'izao tontolo izao aza ka miantehitra amin'Andriamanitra sy matahotra an'Andriamanitra dia ohatra ny olona ambony foana. Marina izany. Lazaiko anareo fa misy olona tsy nahita fianarana saingy tia fivavahana. Rehefa mifanena amin'izy ireny eny amin'ny toerana maro isan-karazany eny dia hitanao mihitsy hoe tena manana fanantenana izy ireo. Izany akory tsy midika hoe ny an'Andriamanitra irery ihany fa tsy ilaina ny fianarana eto amin'izao tontolo izao. Diso tanteraka koa izany. Ilaintsika ny mahay mianatra eto amin'izao tontolo izao saingy tsy latsa-danja ny fahendren'Andriamanitra. Tahiny tompo ianao, voaraintsika rehetra izany lesona izany ary ampiarina andeha hivavaka isika. Saotranao izay tombotsara no niafatra sarobidy omenao anay. Ampianaro izahay hazoto hianatra, andali-pahaizana ho lasa ambony eto amin'ity fiainana ity, kanefa tsy ho latsa-danja ny fiarahana aminao, ny fianarana ny teninao, ny fahatokinanao Andriamanitra, ka dia olona feno fahendrena ny tsirairay avy aminay. Olohany eto amin'ity izao tontolo izao ity ary olohany any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tanterao aminay izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen.